Ny maika indrindra dia volazako teo fanomezana tosika isem-pamokarana secteur productif ary fiaraha-midinika mihitsy amin'ny fitondram-panjakana hoe mba misy karazan'entana vokarety Madagasikara sy lara-pahamena ao amin'ny fanjifana eto Madagasikara mba firany ireny. Amin'ny teny frantsay ngamba mahalaza tsara hoe protectionnisme intelligent atao mba hanosehana amin'ny famokarana eto Madagasikara. Faranseam-pamokarana mipotika dia tika amin'izay zany ny asa fivelomana mahitsy mipotika eto Madagasikara. Zavatra lehibe ary isaorana amin'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina ny nametrahana an'io programa fiarena io satria ny tanora no tena tosika amin'io mba hiditra ao anatin'ny asa fandraharahana famoronana asa. Fa ny fizim-pamahy amin'ny maha fivodronam-pandraharaha azy dia manolo-tanana mahitsy mba hisitony taona an'ireo tanora ireo hiditra ao anatin'ny tambazotra mbaroka ny fizim-pamahy. Ao anatin'ny fizim-pamahy izy ahita client izy, ao anatin'ny fizim-pamahy izy ahita fournisseur izy satria izay ny tsy ampy amin'ny tanora izay hoe fepetra fanarahan'izay na le jeu d'accompagnement mety afaka mokatra izy fa aveo izy mbola sahirana hoe ahoana ny amilara ny ambaindainy asa famokarany sy ny ahitany tsena sy lalam-barotra. Fizim-pamahy amin'izay afaka manampy an'izareo miditra anatin'ny fizim-pamahy satria dia ahita lalam-barotra mihitsy izy ao anatiny. Na ho takinay mihitsy arany tsy vitan'ny taky fanao sosi-kevitra ny amin'ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara na loi sur les investissements satria volazako teo tokony tsy maintsy ho mira manana lanja mitovy ny mpampiasa vola valivela sy mpampiasa vola hita toerana amin'ny hoe fahazahoana karazana tombotsoa tahaka ny fanalefahana ny etra io amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Tena ho ataonay lara-pahamena io ary anatona ny fitondram-panjakana sy ambaratokana izay mikasika an'izay.